Anakory aby sika salama aby va tonga soa eto amin'ny catéchisme adulte isaky ny alarobia akandro eo an'izay manomboka zatra amin'ny 5 ora indraindray amin'ny ora arakaraky ny fahafahana amin'ny fandaharam-potoana. Faly miaraka antsika mpanaraka ny fandarana rehetra na ianareo ao amin'ny YouTube na ianareo ao amin'ny Facebook en page. Androany sika dia iresaka lohahevitra anankiray izay somary polemika. Raha mahatsikaritra moa nareo dia ny lohahevitra izay banjintsika eto dia miezaka mandrakariva ny mamaha na mitondra valiteny mahakasika na zavatra mitarika adihevitra. Ka izay indrindra no nisafidianako an'ilay lohahevitra androany hoe mpanaraka an'i Kristy hoe point d'interrogation, modely ve zany izy sa inona? Modely ve Kristy sa inona? Valiny tsy misy suspense, tsia. Tsy modely Kristy. Asio rano akaikinao sao de marary ny fonao mba hampangitsingisy an'le fonao vao maheno an'le hevitra satria misy taminareo manao commentaire ao tamin'ny vao nivoaka le lohahevitra de efa aviavy be ka moramora ihany. Tsy modely Kristy ho azavaintsika eo le izy. Mialoha zany de mitondra fialan-tsiny be bebe aho ho an'ireo olona zay tia manaraka ny pezy kanefany tsy afa-po loatra amin'ny kalitaon'ny feo zay hoentiny eto hoe tokony mampiasa fitaovana ianao mba ahafahana ohatran'ireo pastera sasany hafa ny avanareo dia tsotsotra ihany ary bruta be ny zavatra ampiasaiko eto telefona no ampiasaiko de ny ordinateur moa zany misy ny notiko ary telefona koa za telefona am'le tsy de makaiza fa am'le tsotra de tsotra ka de raiso am'le mipanahy eo izy mety kalitaon'ny feo fa izay aloha no takatra ho izy ny mpampitakatra amin'ny fitaovana eo am-pelantanana amin'ity telefona somary efa antitrantitra ity ka atao akory moa fa zay ny fananany avanareo. Eny mialoha zany de vavaka sika. Misotranao zay Jesosy nomenao ity takariva ity hiresaka ny momba anao zahay. Sarotra tokoa ny miresaka anao satria iza no mahalala anao moa. Kanefa mazava koa ny voalaza ny soratra masina fa izao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao. Izay Andriamanitra tokana sady marina ary anao Jesosy Kristy izay nirahany ray. Ataonay ahoana ny fahafantatra anao Adonai Elohim raha tsy ianao mihitsy no mampahafantatra anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa midimeto ianao fanahy masina ary apetrao ambavako ny teninao. Mialoava lalana anepon'ny olona, ianao no ampianatra, ianao no anoratra, ianao no igrave ny anaranao ao am-pon'ny olona. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mpanaraka an'i Kristy hoe modely ve zany izy sa inona? Valiny tsia. Hanomboako an'izao kate zao catéchisme zao dia miainga avy amin'ny fanontaniana napetraky Jesosy tamin'ireo mpianatra 12. Zao no lazainy tamin'ireo mpianatra 12 ao amin'ny Matthieu 4:9 andininy 17 tapany faharoa. Matthieu 4:9 andininy 17 tapany faharoa monja. Zao ny fanontaniana napetraky Jesosy tamin'ny mpianatra. Ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Io no question de base iaingan'ny zavatra rehetra. Miankina amin'ny fahafantarantsika an'i Kristy, ny maizy azy, ny fiziany no hamaritatsika ny fifandraisantsika aminy. Ny olona matetika de maika hoe atao ahoana ny manaraka an'i Kristy, atao ahoana
ny manaraka ny sitrapony Kristy nefa tsy fantany akory ilay Kristy. Dia mety hiteny ianao hoe ahoana moa tsy alalako an'izany Jesosy zany, nampianarinahitra amin'ny sekoly alahady zany, nateraky Maria zany. Non, tsy connaissance élémentaire na connaissance basique fa tena connaissance dogmatique, théologique. Miditra 24 sika zao, ny mpianatra catéchisme d'adulte eto amin'ny page RGL dia tsy garabola amin'ny finoana fa eto dia mihinana 24 mihitsy. Normal be misy olona marary ny kibony rehefa maketo satria eto sakafo mavesatra, satria hanina hiatika ny mandrakizainao no zavatra lazaiko eto. Ka noho izany dia ialako tsiny raha ohatra ka somary mavesabesatra amin'ny sofiny olona. Bon, parenthèse iny. Dia hoy Jesosy hoe everiny olona ho iza moa ny zanak'olona. Amin'ny teny frantsay izy tiako be. Tsy hoe kory hoe za fa tia miteny frantsay fa misy zavatra tiako atongavana. Dia zao ny voalaza amin'ny teny frantsay hoe au dire des gens, qui est le fils de l'homme? Intéressant be les tournures de phrases. Au dire des gens, zany hoe araky ny fahitan'ny olona azy. Ahoana ny lazain'ny olona momba ahy? Io aloha, ahoana ny lazain'ny olona? Au dire des gens. Jesosy tia miteny hoe iza fa ozy izy hoe araky ny fahitan'ny olona, araky ny fiheveran'ny olona. Merci Anthony. Au dire des gens, qui est le fils de l'homme? Raisiko manokana zany hoe au dire des gens io. Io tournure-na phrase io zay atao hoe tournure de phrase rhétorique ozy izy ny mpandinika littérature. Eto zany sika dia misy sous-entendu, misy non-dit ambadiky zany hoe au dire des gens zany hoe misy concept diso fieverako an'Andriamanitra. Za mieritreritra fa mahalala an'i Kristy nefa le fieverako an'i Kristy diso. Araka le zavatra eto au dire des gens. Zany hoe manao description an'i Kristy tsika selon ny attente-tsika, selon ny besoin-tsika. Ary zay daholo ny akamaroan'ny famaritana hoe zany Jesosy zany amin'ny olona dia mamaritra an' Jesosy izy par rapport ny zavatra andrasany amin'ny fiainany. Mamaritra an' Jesosy izy par rapport amin'ny tinadiny. Dia à partir an'ilay tinadiny, à partir an'ilay attentiny dia mamaritra hoe zao zany Jesosy zany satria zao mila Jesosy mifanaraka amin'ny besoinko. Izany no atao hoe idolâtrer Dieu, rendre Dieu en idole. Sans le savoir, antsika zany amin'izay fotoan'izay mampietry ny anaran'Andriamanitra amin'ny toerany sampy, satria ny sampy azadino nanamboatra sampy ny olombelona noho ny besoin. Ny sampy rehetrarehetra misy era zao tontolo zao, na sampy gasy io, na sampy vazaha io, na sampy japonais io dia azadino fa nanamboatra sampy ny olona hifanaraka amin'ny zavatra ilainy. Ohatra hoe le dieu du commerce, le dieu de la guerre, le dieu des combats, le dieu de l'amour. Zany hoe zaho mila amour dia mamoron'Andriamanitra mifanaraka amin'izay aho. Zaho mila manao business dia mila manan'Andriamanitra afaka hikarakara businessko aho. Zaho dia olona mpiady, zaho mila Andriamanitra un dieu guerrier. Zay daholo ny concept ny famoronana ny atao hoe Andriamanitra. Izany no atao hoe idole raha tsy fantatrareo. Donc zany sans le savoir ou exprès dia indraindray koa ny relationtsika amin'ny Jesosy io na io Andriamanitra io dia ataotsika idole l'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra. Ataotsika idole l'Andriamanitra averiko ndray fa tsy Andriamanitra. Zany hoe ianao zany décrire an'Andriamanitra en fonction ny attentinao. Zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe heverin'ny olona ho iza moa ny zanak'olona, au dire des gens qui est le fils de l'homme. Jesosy tsy miteny hoe qui suis-je fa ozy izy hoe au dire des gens. Eo zany dia efa faussé vao miainga fotsiny le famaritana dia efa diso. Zany hoe isika olombelona ilaysika ny mamaritra an' Jesosy
mba ahafahantsika miappréhender azy fona topoka am'le teny varaminarina fa tsy haiko manazava azy ampionareo azy mahay miezaky tsika midécrire an Jesosy hoe zany Jesosy zany amiko dia ohatr'izao mba ahafahako miappréhender azy mba ahafahako ahoana re zany hoe mametraka ny tanako zany hoe mifehy azy zao a tsy isika mihitsy no midelimite an'Andriamanitra fa Andriamanitra no mamaritra atsika izay masy misy fiantraikany am'le hoe modèle ve ohatra hoe modèle ve Andriamanitra satria qui dit modèle azadinareo rehefa mamonjy any amin'ny toerana misy ny mpanao sary vongana ianao ia misaotra ny amin'ny alpha na mamonjy olona fanareo le peintre malaza reny de misy modèle apetraka eo aloha de iny zany no alain'le peintre tahaka maka sary an'le olona dia manao retranscription na manao copie an'le modèle zany hoe ianao zany no qui dit modèle de zao ianao no mamaritra an'le modèle anao zany dia rehefa voafaritra ao le modèle dia azonao copier izy avy eo amiko zany a tsy hoe amiko fa bibliquement parlant ça c'est idolâtrer Dieu zany hoe ataotsika ao anatina boaty Andriamanitra dia rehefa ao anaty boaty izy de tsika no mametraka ny notice hoe ohatr'izao ny fonctionnementn'Andriamanitra ohatr'izao ny ahafahako manaraka azy zao no tokony ataoko mifanaraka amin'ilay description nataoko faharoa inona ny valiny fanontaniana amin'io question io Matthieu toko fahaenina amby folo iteo ihany de andao jerentsika indray nandeha ny fahaefatra amby folo ahoana ny toy an'le fanontaniana de zao ny valiny Matthieu 16:14 dia hoy ireo hoy ny sasany ny mpianatra zany no mitatitra am' Jesosy hoy ny sasany Jaona mpanao batisa holy ianao tsisy hono ao a fa misy sous-entendu hoy ny sasany io le hono Eli hono ianao ary ny sasany Jérémie hono ianao na anankiray ampaminany hono ianao io le valiteny amin'ny andininy fahaefatra amby folo inona ny dikan'izany teny zany rehefa analizenao zany valiteny zany a valitenin'ny mpianatra zany de zao hoe ny olona zany mitady référence mitady modèle identifieny ahafahany m'identifie an' Jesosy averiko mitady référence mba ahafahany m'identifie an' Jesosy mitady référence personnage biblique efa misy hoe ohatrany modèle tipany Jaona ianao ohatrany modèle tipany Jérémie ianao hono ohatrany modèle tipany Eli ianao zany hoe référence zany hoe midécrire an' Jesosy a partirana olona anankiray zay le atao hoe modèle type référence zany hoe manao comparaison mampitaha an' Jesosy amin'ireo efa misy izy zay hoe tu es comparé comme Jérémie tu es comme Jean-Baptiste tu es comme Eli tanareo zany ary vao maika zava-doza zany satria Jesosy zany référencienao amina olona or Jesosy n'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fahamaritany olona ny maizy azy tsy miankina amin'ny fahamaritany olona ny maizy azy fa ny fiziany sy ny maha-Andriamanitra azy dia indépendamment de la description humaine izay no maha-Andriamanitra azy fa raha ohatra ka miankina amin'ny description ometsika azy izy de il n'est plus Dieu il devient une créature une chose ary lasa manao chosification de Dieu tsika am'izay fotoana zay ce qui veut dire idolâtrer Dieu nous avons réduit Dieu en chose tahaka ny Jérémie hony a tahaka ny Eli hony a tahaka ny Jaona mpanao batisa hony a de rehefa vita ny fanontaniany Jesosy ay zay ny filaza ny olona momba ay de nitodika tamin'ny 12 lahy kosa izy
fa ianareo kosa manao ahy iza. De ahoana ozy izy Petera? Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. De ahoana navaliny Jesosy azy? Mahafinaritra be le toyany. Tsy avy aminao zany ry Petera. Tsy avy aminao zany ry Petera. Fa ny fanan'Andriamanitra no nanambara zany. Zany hoe zavatra tsy misy référence de base fa zavatra révélation avy any ambony. Dikany révélation zavatra vaovao mihitsy tsy misy référence fa révélena amitsika. Saotra nareo ny manome an'le référence amin'ny teny frantsay. Eto. Faharoa, fahatelo. Ny safidy an'ity lohahevitra ity satria reko foana matetika, fandreko foana matetika hoe isika de tokony hanao zay zavatra nataon'i Kristy. Zay le olona manao an'i Jesosy modely. Impiry isika no nandre an'izao fanontaniana fametraky ny olona zao hoe raha i Jesosy reny teo amin'ny toerako hoe miatrika an'izao zavatra zao, inona re no ataony? Zay ny heverin'ny olona atao hoe éthique. Faussé vao miainga ny définition ny éthique anao amin'izay fotoana izay. Hoe raha Jesosy zay koa mare mpitory teny be da be milaza zany hoe alohany andraisanao fanapahan-kevitra amin'ny zavatra anankiray dia apetrao foana ny fanontaniana hoe raha Jesosy teo amin'ny toeranao dia inona no nataony? Zay le fahadisoana. Satria amin'izay fotoana izay ianao dia an'inona? Imiter azy. Hoe mitady anao zany hoe ahoana anao copie-coller. Reto ary mbola tsy tena miditra amin'ny fanazavana fa mbola vao manao introduction aho. Voalohany, déjà, tu n'es pas Christ. Tsy ho Jesosy nao, vilanao, vina ianao, na andeha ambaka ny lohanao, na ifadianina manomboka amin'ny ray maraina mandritra ny herinandro ianao. Firifiry zay olona nanao hoe manaraka an'i Kristy dia mifadianina dia maty. Narary le olona dia mbola takiny le olona fifadikana any. Na hitao loatra zany olona marary. Dia iny le mpitofy filazantsara miseho azy mafana fo. Mila mifadianina tsika fa Jesosy mifadianina. Jesosy natao modely io. Dandy le olona, maty le olona. Dia mbola samy teny indray le mpitory hoe tsy ampy finoana ianareo mianakavy matoa maty le havanareo. Fa mifadianina. Tu ne seras jamais Jésus. Ary tsy ho Jesosy. Ary fahotana ny mieritreritra hoe hitovy amin'ny Jesosy ianao. Tsy Jesosy no vinanao vina ianao. Zay lona anankiray aloha zay. Deuxième raison, Jesosy azo adino fa manana natiora anankiroa sady Andriamanitra zato isan-jato izy. N'olombelona zato isan-jato izy. Ianao olombelona fotsiny ihany. Motifa faharoa zay. Fa ny tena motifa théologique, dogmatique, idirantsika lalandalina kokoa dia lavidavitra kokoa dia zao hoe na ny fitovizan'i Jesosy aminao aza hoe samy olombelona, satria maintsy hitanao ka Jesosy koa le olombelona tahaka ahy. Na ny humanité anao aza tsy mitovy ny maha-olombelona ahy sy ny maha-olombelona an'i Jesosy. Tsy copie isika fa ressemblance. Misy sens théologique le ressemblance idirantsika rehefa avy eo rehefa andalina teny grika atsika. Le hoe morphé touteu amin'ny teny grec. Ressemblance et non une copie. Filippiana toko faharoa ny andininy fahafito. Filippiana toko faharoa andininy fahafito. Ny anaran'i Jesosy. Fanofoana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Filippiana toko faharoa andininy fahafito, verset malaza io. Fanofoana ny tenany, vakio miadana tsara, tamin'ny nakany endriky ny mpanompo. Io endrika io tsy pio kely, endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany manam-pitoviana similitude amin'ny olona.
ndao antsika hiditra fandalinana sémantique amizay. Amin'ny teny frantsay izy de hoe en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Un aspect, une forme, une similitude, une ressemblance. Hafa mihitsy ny sensin'ilay hoe aspect, hafa mihitsy ny sensin'ilay hoe ressemblance si le hoe de même genre. Nous ne sommes pas de même genre avec le Christ, mais nous ressemblons à Christ. Oui, humain Jesosy, olombelona Jesosy, fa tsy olombelona tahaka atsika, satria izy mitorotorona tamin'ny fanahy masina, ianao mitorotorona tamin'ny vovoka. Aloha tsy mitovy ny karazantsika sy ny karazan'i Kristy. Donc horaisiko amizay ary lay référence le namana aviavy be tao amin'ny commentaire, je vais vous mettre à l'honneur ho an'ilay olona nandà hoe amiko Jesosy de modely de nanome verset izy, ndao ary raisitsika le verset nao. Raisiko voalohany le Matthieu 7:11-20, io no naroson'le namantsika. Matthieu 7:11-20, zao no voalazany ao. De hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Io ny verset nyraisin'le namany. Ao ary raisitsika io. Matthieu 16:24, raha hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, de aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Okay. Ao anatin'io phrase io ve tompoko, soyez honnête intellectuellement parlant, zany hoe tsy mandeha amin'ny torapo sy ny faharesen-dahatra botolo, fa mandeha amina fait scripturaire. Aiza ao anatin'io phrase io misy resaka modélisation, aiza misy resaka hoe zao no modely, zay aloha ny ray. Faharoa, manaraka an'izay de ty, raha ohatra ary ka hoe forcentsika le raisonnement, supposons zany miezaka zany manaraka le raisonnement le namana, supposons qu'on va forcer le raisonnement, hieritreritra hoe Kristy nitondra ny hazo fijaliana. Ok, donc isika koa ve zany tokony hitondra ny hazo fijaliany? Ino tsara, Kristy nitondra ny hazo fijaliany, donc zay mpanaraka any Kristy zany hitondra ny hazo fijaliany. Ny hazo fijalianao no entinao, fa tsy ny hazo fijaliany Kristy no ho entinao. Roa zay. Vakitsika Jaona 7:20 manamafy an'izay. Jean 8:21. Rehefa aveo iverenako le Jean 13:15 fa Jean 8:21 aloha vetivety, zafady indrindra. Jean 8:21. Zao no voalaza amin'ny Jaona 7:9-20. Ary ndray Jesosy taminy, andeha aho ary tady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo izay alehako tsy azonareo haleha. Jaona 7:9-20 dia mifandraika amin'ilay Jaona 13:15 amizay tsika. Fananiko vakina meloa le Jean 8:21 fa ampifandraisika amin'le Jean 13:15. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka zay nataoko taminareo. Io mantsy le verset noraisin'le namana hoe fianarana, modely. Fa alohany handinihana io Jean 13:15 io dia tiako vakina aloha le Jean 8:21 hoe ary ndray Jesosy taminy, handeha aho, zany hoe milaza le fahafatesana izy, milaza zay anjo azy izy, ho faty aho, fa izay alehako tsy azonareo le, zany hoe ny zavatra zay iainako tsy iainanareo mihitsy, tsy mitovy ny zavatra iainantsika. Eo mipetraka amizay le problème
am'le fotopisaina fondamentaliste. Ny manao an' Jesosy ho copier-coller, move ny hazo fijalian Jesosy. Fantatrao ve ny dikany atao hoe hazo fijalian Jesosy aloha e? Ianao le niteny an'io verset io. Fantatrao ve ny hazo fijalian Jesosy? Ampiko ny fanazavana, move ianao ilay voafidy hamonjy an'izao tontolo izao. Ny hazo fijalian Jesosy dia dans le but de sauver l'humanité. Ianao nga mpamonjy? Ianao nga no fato an'izao tontolo izao? Ianao nga no manana capacité afaka manadio ny fahotan'izao tontolo izao amin'ny raha zay le hazo fijalian Jesosy. Donc raha ny hazo fijalian Jesosy no hitanao voalohany indrindra tsy zakanao, faharoa manarakaraka an'izay tsy sahaza ho anao, fahatelo manarakaraka an'izay tsy possible mihitsy satria ianao tsy ho sacrifice ho an'izao tontolo izao mihitsy, sy mahavonjy. Ka aza manao lecture fondamentaliste hoe ny hazo fijalian Jesosy no entiko satria izy nasainy mitondra ny hazo fijaliana. Ny hazo fijalianao hafa ary ny hazo fijalian'i Kristy hafa. Aza manao amalgame, aza manafangaro resaka ary aza manao lecture fondamentaliste. Ny hazo fijalianao ça ne vaut rien par rapport à la croix du Christ. Ny hazo fijalian'i Kristy no fanamarinana ho an'ny milo rehetra. Fa ny anao jamais ny hazo fijalianao hanamarinana anao. Jamais ny hazo fijalianao fanamarinana ny hafa. Iny mbola resaka hafa iny hazo fijaliana iny tsy andany andro amin'iny. De raha ijerena le Jaona 13-15 io, alohan'ny idirako lalindalina kokoa amin'ny resaka teolojia zay zao hoe hanome fanamarena kely fotsiny amin'ity référence nomeny namantsika ity. Mbola averiko foana ary itrikitrihako foana na ho leo ny sofinareo na ho ensaka ianareo raha mbola RGL ihany RGL dia zao hoe tandremo le resy le fampianarana zay efa nataoko teto hatramin'izay le hoe ireo aretin'ny mpamaky baiboly, les 6 maladies du lecteur de la Bible, efa ao am-page ao zay bakaroa kely ho an'izay mbola tsy nahita. Les 6 maladies du lecteur de la Bible, ireo aretina enina ny mpamaky ny baiboly. Anisany ao anatin'izany matetika fampiasan'ny olona fondamentaliste sy littéraliste le manao lecture picassiette. Picassiette zany hoe 5 verset et zéro dia iny no lasa dogme. Zany hoe aoriny eo ambonina référence ray roa telo dogma iray manontolo. De manindry izy hoe sola scriptura ne. Ny sola scriptura tsy mandeha reo tompo raha mamaky ny réforme ianao. Fa sola scriptura dia tsy misaraka amin'ny atao hoe tota scriptura. Ny sola scriptura zay ny tanisainao ao tsy misaraka amin'ny atao hoe tota scriptura. Inona ny tota? Toutes les écritures, mais pas une seule écriture, ou 2 versets, ou 3 versets. Dogma dia miorina eo ambony lecture totale, fa tsy lecture partielle. Azafady tompoko lahy sy tompoko vady. Satria tsika tsy manaraka inspiration verbale fa inspiration plénière. Inona no lazainy ny soratra masina ray manontolo manomboka any Genesis ka hatrany any Apocalypse, izay no anorenana ny théologie dogmatique. Fa tsy eo ambonina verset anankiroa sy telo izay araky ny conception-nao raha teo koa fatanao azy, tsy jerenao ny contexte, tsy rarahinao hoe iza nanoratana, fa inona nahatonga ny mpanoratra laza io, fa araky ny fandraisanao azy, dozanao hoe ity no izy. Zany natao lecture fondamentaliste miainga amin'ilay maladie picassiette. Fa andao araraky ny raisonnement-nao nanome an'iny verset iny. Io verset io ane, le fianarana no avelako anareo dia ivereno kely ange io le Jaona toko fahatelo amby folo amby fadimy amby folo io e. Kely nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra, tamin'ny fotoana nanasany ny tongotry ny mpianatra. Dia midina Jesosy nanasany tongotry Petera, dia avy eo izy fianarana no avelako anareo. Ataovy izao. Inona iny phrase iny? Iny io texte io? Zero tsara ny contexte. Dia fametrahan'i Jesosy natao hoe acte ecclésiastique, izao zavatra zao atao fanaonareo manomboka zao, zany hoe mametraka pionnier na acte ecclésiastique. Ohatra Jesosy le miteny hoe manaova batisage.
zany hoe parole d'institution teny-pahefana jesosy mampanao hoe ataovy ity izy tsy miteny hoe makatahaka le fianarana hoe tsy hoe alaivo tahaka ny fomba fanasako ny tombony ataovy izao de izy rehefa mampanao izy aloha no manao jesosy tsika masy tsy le jesosy le manao blablabla eny ambony tamboho fa izy aloha no manao de zay zao manome baiko hoe manaovako ianareo teny fanorenana misaotra retantony parole d'institution misy fiangonana hatramin'izao za ao anatin'izany manao le pratique io manasa tongotra rehefa makama monjy toby ianareo any Soatanana dia raha vao tonga ao Soatanana ianao dia anisany atao hoe acte ecclésiastique rituel ecclésiastique fanao ny fifoazana vao tonga ianao dia sasana tongotra satria nahoana baikony Jesosy hoe ataovy izao donc c'est pas hoe modélisation fa acte ecclésiastique tompoko asa Jesosy atao satria nanorona ny fiangonana izy dia namiinstitue izy nanorona hoe rehetra daholo ny zavatra ho ataonareo atao ny batisa dia ataovy zany atao ny fanasana tompo dia ataovy zany de ohatray koa hoe ataovy ny fanasana tongotra zay le contexte ny Jean 13:15 parole d'institution na teny fanorenana iny dia raha raisiko ndray le verset anankiray zay navandravandra an'le namatsika atao amin'ny commentaire le Petera voalohany 2:21 mbola iverenao kiny rehefa avy eo fa nazanatsany de vakiko ihany zao le verset nasongadiny be mihitsy hoe ity verset anoerako ny teninao paster ndao fa raisitsika le izy ary Petera voalohany 2:21 zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy Petera voalohany 2:21 fa ho am'izany no niantsoana anareo fa Kristy aza efa mijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo io le tiana tongavana namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany oay mieritreritra izy hoe coincé amin'io dadapasy fa io de mazava noir sur le blanc oui sur le plan littéral de marina nanao fa ndeo jerentsika io ao ariny fa velako aloha iny raisinareo amin'ny sisiny io Petera voalohany 2:21 tsy mbola iresaka miny fa iverenako iny aorina kely eo hanazavako aminareo hoe inona io lay kénose terme théologique kénose zay ho azavaiko rehefa any amin'ny farany fa aleo aloha ataotsika entre parenthèse le izy ndao ary makatahaka ny Kristy imiter le Christ zay zany le thématique zao raha tiatsika mihirofo lalina tsara am'izao loha hevitra zao tsika masy tsy mijanona eny amin'ny marivorivo eny fa tsika mandeha any amin'ny lalina satria zay ny baikony Jesosy mandehana any amin'ny lalina kokoa dia misy boky anankiray zay ampirisihiko zay mazoto mamaky boky raha mazoto anareo hamaky boky anankiray zay niaingako nanomanako an'izao aza dinareo fa le manao catéchisme d'adulte aty tsy resaka kodrefitra fa manao recherche ary manao préparation ary manao synthèse ary aveo manao conclusion nareo le zao mamaky ambonina fotsiny eo ambony farafara zao sasany manaraka catéchisme d'adulte eo ambony divan mitsilailay eny amin'ny restaurant ka masasany na mitsangatsangana fa ity asa ity tompoko dia lazaiko anareo fa c'est un travail manahirana manao recherche manao synthèse manao conclusion dia misy boky anankiray zay niaingako nakako tsy hoe nakako hevitra fa basé am'le izy de boky nosoratany Thomas Kempis Kempis Thomas Kempis nanoratra le boky hoe imiter le Christ zay ny lohateny intéressant be io boky io ho an'izay te andalina dia ataovy zay mety ahitanao amin'ny internet possible mety ahitana azy bon ity boky ty de natokana destiné pour les moines natokana ho an'ny moine zany monka zany le mipetraka any monastère zany hoe olona manana vie monastique ary ny olona manana vie monastique mipetraka any amin'ny monastère dia azadino fa manana vocation manokana mystique manana vocation na mystique ny moine
inona le mystique satria somary ifona fa mety vaovao be amin'ny sasany le terme inona aloha ny atao hoe mystique ny mystique raha tsotsorina manao hitsin-dalana zany de zao hoe reo olona izay esoriny daholo aminy le paraître spirituel ety ivelany lay fombafomba ety ivelany tsy m'intéressé azy esoriny io paraître spirituel io fa ny azy ny important ny mystique dia ny resaka intériorité spirituelle ny paraître spirituel io le olona le hoe inona no ataony Jesosy de mila alaiko tahaka ety ivelany mba ho tazan'ny olona fa kristianina aho mila maka tahaka an Jesosy aho mba ho tazan'ny olona ety ivelany fa tena mpanompon'Andriamanitra ny mystique tsy manaraka an'izany ny mystique de zao le intériorité spirituelle ny azy le tsy tazan'ny olona mihitsy olona manana profondeur spirituelle manana intimité amin'Andriamanitra io le lazay Jesosy amina métaphore manao hoe raha misy mivavaka de midia ao amin'ny efitranonao mangingina de ianao sy ny rainao ao amin'ny mangingina tsy arabaky teny fotsiny andeha hidy an-trano de hivavaka ato satria ato Andriamanitra fa sur le plan spirituel koa iny hoe Andriamanitra mitady relation intime Andriamanitra mitady profondeur spirituelle amitsika Andriamanitra mitady intérioriténao le tsy misy manana accès amin'iny intérioriténao iny fa izy Andriamanitra ihany io no mi-intéressé an'Andriamanitra fa tsy le paraître ivela hoe mety kosa zao ohatra fanaon'i Jesosy zao ataoko zao zao fitafiko zao mendrika filazantsara reny le olona mbola favelany atao hoe paraître spirituel fa ny mystique tompoko efa zavatra hafa ny azy vous avez compris ny mpanomponareo ny havanareo eto dia mystique ary za j'assume efa nisy ny publication nataoko hoe za dia mystique sady théologien no mystique misy théologien tsy tia mystique mihitsy fa le mystique biblique resaka eto dia le resaka intériorité spirituelle no important fa ny resaka paraître spirituel zany c'est important zany bon je reviens à mes brebis à mes moutons ny mystique zany de manana tanjona ahoana ny ahafahany miaina an'le atao hoe amour parfait pour son Dieu averiko ny mystique de zao ny azony tanjony hoe ahoana ny ahafahako miaina fitiavana madio an'ilay Andriamanitra fitiavana madio an'Andriamanitra sans attendre quelque chose en retour de sa part. Zany hoe ny zavatra important mystique dia relation privilégiée avec le Christ sans aucune référence sy hoe ny norme apetraky ny fiangonana na ny norme apetraky ny communauté anankiray na ny norme apetraky ny règlement d'église no mitondra azy fa ato merci Anthony tena marina mihitsy zany le plus imprimé au monde après la Bible les intérioriténao les relations privilégiénao amin'ny Kristy en d'autres termes partager sa vie voilà partager la vie du Christ pas copier le Christ on n'est pas là pour copier le Christ on est là pour partager la vie du Christ c'est deux choses complètement opposées comme le nord et le sud ny olona maka tahaka ny Kristy dia olona hypocrite ny olona maka tahaka ny Kristy dia hypocrite politiquement hypocritement religieux zao correct mamorona vocabulaire fa tsy misy zany politiquement religieux zao hypocritement correct zany ny olona maka tahaka ny Kristy manoko hoe ay zao nataony Kristy za koa mba mavita anao zao ay zao nataony Kristy za koa mba mavita c'est pas ça ça c'est le paraître spirituel il faut quelque chose de profond il a les profondeurs les partager la vie du Christ et là c'est quelque chose qui se trouve là
io tsy misy olona afaka mievaluer an'io tsy ianao mihitsy tsy rakoto tsy rabe tsy rasoa tsy ny eglizy tsy ny fiangonana tsy ny fikambanana tsy ny communauté fa zasy Kristy io tsy misy olona afaka mievaluer ny relationko amin'Andriamanitra afa-tsy zafy izy. J'ai le partager la vie du Christ. Zay ny toetrana mystique. Ka tsy piko tsara zany. Fa je souligne bien ce côté, c'est une vie et non un code moral christique. C'est une vie. Afaka dinareo taminanao sazana io NSA moa ny fomba fitenay mivady an'ilay izy iny safady fa zatra miresaka aminy le nisy azana io de oza hoe mode de vie et non régime spirituel. Mode de vie et non un régime. Tanao le olona le manao régime hoe manana modèle aho hoe za mba teo manana tablette de chocolat ohatran'ny Ronaldo dia je vais faire des abdominaux hitovy aminy zany le olona manao copie zany le olona manao modèle. Fa la mode de vie de non, c'est pas à cause de Ronaldo que je vais faire mes abdos, c'est pas à cause de Lionel Messi que je vais faire mes entraînements, c'est pas à cause d'un top modèle sur Facebook ou sur Internet ou un nouveau régime. J'ai adopté un mode de vie. Donc, c'est une vie. C'est un Christi. C'est modèle non Christi. C'est code moral christique. C'est une vie partagée avec le Christ. Thomas Kempis. J'ouvre les guillemets, citation, si tengo ty fa tenin'ny mpanoratra dia tsy maintsy azaina amin'ny lalàna akademika ny phrase-ny olona. Imiter le Christ, nangataka ny chérie aloha mba sorata zay citation zay safady. Imiter le Christ, c'est de s'attacher au Père sans faille comme le Christ avait comme type de relation. Imiter le Christ, aux dit Thomas Kempis, c'est de s'attacher au Père sans faille, comme le Christ avait comme type de relation. Il indique dans une phrase, Thomas Kempis, imiter le Christ. Tsy hoe midresse listana zavatra hoe reto daholo ny fanaon'i Kristy dia avy azy zany makatahaka hoe ay nanao zao ay anao an'izay koa zany dia inona koa nataony manaraka ay anao an'izay koa zany tsy midresse tableau ianao hoe inona daholo nataon'i Kristy ka ho tokony ho ataoko satria mba hitovizako aminy fa hoe zavatra zay dia hoe inona ao fomba ahoana ny ahafahan'i Kristy manao zany ato amiko. Zany hoe Kristy mihitsy no hanoratra an'ilay izy ao anatiko. Averiko. Tsy hoe midresse liste aho hoe ahoana daholo nataon'i Jesosy dia mila miezaka aho zany makatahaka azy. Zay le fanontanian'ny olona. Fa ny tena marina zay ahoana ny ahatonga an'i Kristy ho ato anatiko hanoratra an'ireo zavatra reo izy mihitsy no migravy an'ilay izy ao anatiko. Mbola iverenako zay rehefa avy eo. Zay lay imiter le Christ, mais pas rendre le Christ comme un modèle. Zay ny base-ny Thomas Kempis amin'ilay boky le hoe imiter le Christ. Fa miainga avy amin'izay inona kosa ny théologie ao. Miainga avy amin'izany zavatra zany. Iverenako amin'izay ary ilay fanontaniana fondamental. Fanontaniana fototra moa zany ilay fondamental zay. Merci. Ositsika foana hoe inona no ataoko, inona reny no mety ho ataon'i Kristy manoloana an'ity situation anankiray ity. Zay foana ilay fanontaniana ozy hoe zay no tokony fanontaniana ho apetraksika diso. Le hoe que ferait le Christ à ma place face à telle situation? C'est la mauvaise question à ne pas poser.
tsy izany ny fanontaniana tokony petraka hoe inona re no nataon'ny Kristy raha izy teo amin'ny toerako hoe fa la bonne question qu'il faut se poser, et là c'est le plus important, de dire qui va faire toutes ces choses que je devrais faire? Qui va le faire? Mais pas que dois-je faire? Qui is non was? C'est là la question, c'est là la problématique. Ce que dois-je faire comme le Christ avait fait, mais qui va le faire en moi? Iza no tokony hatanteraka an'izany rehetrarehetra zany ato anatiko. Satria nahoana? Satria zaho tsy possible amiko mihitsy, humainement parlant, anthropologiquement parlant, sotériologiquement parlant, zany hoe araky ny famonjena, sotério zany savy amin'ny salut, sur le plan salutaire, tsy possible amin'ny raha manatombontsoa zafinandro Jean-Luc mihitsy ny hanatanteraka ny zavatra rehetrarehetra zay andrasan'Andriamanitra amiko. Fa iza no hanao azy? Idirantsika io. Ile antony avelomako io koa raha mbola be da be diso fandrain'ny verset io. Galatiana toko 2 andiny 20 aloha. Galatiana toko 2 andiny 20 ny anaran'i Jesosy. Verset haitsika ty fa lalovantsika malaky be. Zao voalaza zao ny anaran'i Jesosy. Voaomba miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Ary tsy zaho tsony no velona. Donc je ne compte pas, je ne peux rien faire. C'est pas moi qui le fais. Fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa kiahy ka nanolotra ny tenany hamonjy. Tsy riko tsara. Tsy izaho tsony ny velona, aza tsony tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Azonao ve ny dikan'izany? Izany hoe ianao zany dia tsy possible mihitsy ny avitanao an'izany na andeha ambaka ny lohanao. Ka ianao miteny hoe hanao modèle an'i Kristy, maniry feony akoho. Fa tsy maintsy Kristy no manao zany amin'ny placenao, zay ianao vao mahavita an'izany. Voilà. Tsy vitanao zany. Tena je vous prends au défi na izy nareo manana maturité spirituelle ohatrin'iny, za aloha tsy mahavita. Ianao ngamba mety tadady be noho za, ianao ngamba mety mamany be noho za, ianao ngamba mety tena misy auréole ambony lohana hoe za kosa mahavita, za olona mivavaka be, za olona illuminé. Tsy zaho tsony, tsy possible aminy raha manatombontsoa Jean-Luc ny manao zany, fa tsy maintsy Kristy no miditra ao, ary Kristy no manao azy à ma place. Zay le izy vao tanteraka. Zay le hoe Kristy no fiainako, fa tsy Kristy no modeliko. Impossible ny mahamodèle an'i Kristy satria humainement parlant, c'est impossible. Idéaliste daholo zay milaza zany hoe tokony zao, tokony zaro, tokony zaro. Ny tokony tompoko dia tsisy dikany. Fa lay mpanao azy. Ce que devrais-je faire? Mais qui va le faire? C'est la question à se poser. Qui va le faire? Toi, tu es nul. Je suis désolé. Tu es nul, je suis nul. Je suis un pauvre pécheur. Tsy misy raha isinatsonaty amiko. Nitorotoroana tany amiko sy ny fahotana ny voasoratra masina. Donc, inona no andrasana aminao? Rien. Tu ne peux rien faire. Maty ianao. Fa raha tsy Kristy mihitsy no miditra ao aminao. Kristy mihitsy no manao an'ilay izy amin'ny toeranao. Zay ianao vao velona. Romanina toko 7 andiny 17 sy 5 hatramin'ny 5. Romanina toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny andiny 5. Romanina 7, 23 à 25. Ny anaran'i Jesosy. Nefa mahita lalàna hafa
amin'ny momba ny tenako aho eno tsara ty verset ty hainareo ty oa fa lalovantsika fotsiny miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mamabo ahy ho amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako indrisy olo mahantra aho Paoly fa Paoly antena indrisy mba niezaka ihany aho fa tsy tafy olo mahantra aho iza tanao hoe la question iza fa tsy hoe inona iza fa tsy hoe inona iza no anafaka amin'ny tenany ty fahafatesana ity azo valiny izy am'zeny fa 5 misaotra n'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia makatonona lalan'Andriamanitra amin'ny saiko aho zany hoe ny saiko dia manaiko hoe zay no tokony ho izy zay ny lalan'Andriamanitra zay no idealy fa tsy vitako fa ny saiko fotsiny no manaiky azy fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko zay mahatonga ny Paoly miteny hoe misaotra n'Andriamanitra aho nohony amin'ny Kristy Jesosy satria zaho inavitrabla izaho tsy misy raisina marary amitsika olombelona meny mary am'zany zay mahatonga atsika mitady hoe atao modely Jesosy satria mbola misy avinavim-panao anatintsika hoe za mavita za kristianina be za mavita mivadianina za inendy be za olona tena mba misy jerena kely tu es nul je suis nul tu es irrécupérable je suis irrécupérable c'est là qu'on a besoin du Messie zay ny antony ilavatsika mpamonjy tompoky lasy tompoky vavy tsy misy antony idinan'ny Kristy ety ambony tany raha navika anao triste donc la question qui se pose qui va le faire mais pas que dois-je faire qui va le faire donc eto am'izay tsika iditra am'ilay resaka kénose inona ny zavatra mitranga ary zany ny fifandraisanao amin'ny Kristy eto tonga am'ilay voambolana mialatsiny afa ty voambolana miforoniko tsy hoe miforoniko fa voambolana misy fa miforoniko les concepts théologiques zany hoe échange de procédé zany hoe ny maha ny laozan'ny Kristy ny maha Andriamanitra azy tsy hoe ny laozany fa le voninahitra maha Andriamanitra azy azy zay le kénose ny foanany tenany il s'est vidé mba ahafahany midina eo amin'ny toeran'ny olombelona zay le échange de procédé zany hoe lay maha lay le divinité ny ny foanany ka nomeny atsika ary isika koa lay maha olombelona atsika dia nomeny Kristy atsika ny voninahitra mahazanak'Andriamanitra ka lasandrany ho lasa zanak'Andriamanitra zany hoe les créatures lasa enfant de Dieu voalohany zany tsika créature fotsiny zavaboary fotsiny fa no Kristy nanaiky hidina amin'ny toeratsika zay le kénose dia lasa miakatra grady tsika ka lasa mitovy amin'ny lasa hoe zanak'Andriamanitra ny mahasamy hafa atsika ngeza be de hoe izy zanaka nateraka fa izaho zanaka natsangana noho i Kristy nandalo le kénose zany hoe nofoanany tenany ka nidina amin'ny toeran'ny olombelona izy mba hanafahany nanandratra anao amin'ny toerana zay nisy azy zay le atao hoe échange de procédé le maha Andriamanitra azy nomeny anao ary ny maha olona anao no raisiny ho azy zay le échange de procédé ny maha zanak'Andriamanitra azy ny titre maha zanak'Andriamanitra zay azy samy rery dia nasalotra ny anao ka tonga zanak'Andriamanitra ianao ary ny maha olombelona anao dia no raisiny ho azy zay le atao hoe kénose zay le atao hoe échange de procédé Filipiana toko faharoa andiny fahenina ka hatramin'ny fahafito de aveo misy Filipiana toko faharoa andiny fahenina ka hatramin'ny fahafito zao nivaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy Filipiana toko faharoa andiny fahenina ka hatramin'ny fahafito ny anaran'i Jesosy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza
dia tsy nataony ho zavatra ho fikirany mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany tenany ka nidina izy ka naka ny endriky ny mpanompo zero tsara le sara ny fitoviana amin'Andriamanitra ny foanany tenany ka naka ny endriky ny mpanompo ka natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona zero le sara Andriamanitra izy dia ny foanany ny tenany ka nakany endriky ny mpanompo isika olombelona zany ka natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona zay natao hoe kenos ny foanany ny voninahiny ka naka ny voninahitsika izy mba hanandratana atsika hitovy laharana aminy ho tonga anak'Andriamanitra ao tsy lakotsony anazavana azy mihoatra an'izay ny Filipianina toko 2:5 eo Petera voalohany toko 2:1-2 io am'izay ary le verset-le namana zay narangarangany tao anatin'ny commentaire Petera voalohany toko 2:1-2 mifameno tsara am'izay voalazako ao amin'ny Filipianina zay zao ny voalaza amin'ny Petera voalohany manao hoe fa ho am'izany no niantsona anareo fa ho am'izany no niantsonanao fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namena fianarana ho anareo mba hanarahanareo dia zany hoe ny fahafatesan'i Kristy no ahafahanao miaraka am'izay hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana zany hoe Kristy no mitonanao eo anakavanany ray tsy ianao zany no miseho boby nahita ny lalana ay ohatrao natao liry ataoko koa zany izy namonjy anao ary mitondra anao eo amin'ny ray Petera voalohany toko 2:1-2 zany hoe Kristy tsy maintsy tsy maintsy ny foanany le voninahitra le titre nananany mba ahafahany manandratra anao ho zanaka eto am'izay ary ny mahasamy hafa atsika sy Jesosy ary zay le mbola hanindriko hoe jamais Jesosy ho modely averiko hitrikitrihako na makarary sofina na manafitohina na mety matezitra anao ka tady hopitehanao ny telefonanao Maria dia mbola averiko ihany hoe jamais Jesosy ho modely satria nahoana satria nous sommes des fils adoptifs des enfants par adoption mais le Christ est le fils par filial zanaka natsangana Kristy fa isika zanaka natsangana sy mitovy tompoko lahy sy tompoko vavy ny zanaka natsangana sy ny zanaka nateraka tsy marina ve zany ao amin'ny fianakavianareo zao a misy ianareo mety hoe mpiray tam-po mifanapatsinay fa misy zaza anankiray tao a natsangana reo mivady fa mitovy titre mitovy voninahitra amin'ny zanakareo naterakareo nofo sy ra fa tsy mitovy filiation tsy mitovy filiation donc mitondra ny anaran'ny dadany sy mamany izy manana ny zo feno rehetra tahaka an'ireo rahalahy sy anabaviny rehetra izy fa jamais izy hitovy amin'ny rahalahy rehetrarehetra na tarehy na toetra na fomba amam-panao izay ngamba ny azahoantsika azy donc aza maka tahaka any Kristy satria tsy mitovy karazany tsika Kristy fils filial isika fils adoptif fa izao ny zavatra mahavarina Vaticanina ty omeko anareo eto ty ary mety anafitohina ny sasany hoe manao blasphème pasteur Jean-Luc ho lazaiko eto ity horentany io fanekeny Kristy hietry ka naka ny toeran'ny mpanota io ary nanandratra antsika ho eo amin'ny toeram-boninahitra mazanaka malala mpandova an'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy mpandova an'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy dia vokany Salamy 2:20-21 io le verset manafitohina Salamy 2:20-21 le hoe mpiray lova amin'ny Kristy ianao midika iny zany c'est pas juste là de miditsy ny lanitra de vita c'est plus profond que ça Psaume 82:6
salamo faharoa valopolo andininy fahenina zao ny voalaza zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy zaho, salamo faharoa valopolo andininy fahenina, Andriamanitra ianareo. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hoy zaho, Andriamanitra ianareo, ny zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Mon Dieu. Je suis en train de déstabiliser certains piétistes et conservateurs. Hoy zaho, Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Izay ny vokatry ny hoe nasandratry Kristy hitovy laharana amin'ny titre voninahitra. Marina fa tsy ho Kristy tsika, marina fa tsy Andriamanitra tsika, fa lay voninahitra nasandratry Kristy tsika noho ny fahafatesany sy ny fietreny teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mamaky ny filazantsara Jaune nareo, voabolana fampiasany Jaune foana amin'ny lafiny teolozia Jaune de hoe ary miaraka ho asandatra amin'ny Kristy ianareo. Inona zany? Élévation. Or le élévation teo amin'ny hazo fijaliana no nahatanteraka azy. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanandratana antsika. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanandratana antsika amin'ny toeram-boninahitra. Tadidio mandrakarivo zay. Misy verset anankiray koa zay mi-crée polémique be. Mety remarquer nareo hoe le rangahy tena mitady polémique mihitsy. Non, l'objectif de zao hoe catéchisme ty fampianaram-pinoana mila misakafo vatikanina amizay fa tsy ronono foana mba hatanjaka ara-panatsika. Zay ny tanjona. Misy verset anankiray ty zay polémique be mbola pira lavitra noho lay nieritreretiko fa am'ilay salamo faharoa amby valopolo andininy fahenina. Kolosiana toko voalohany andininy fahaefatra amby roapolo. Kolosiana toko voalohany andininy fahaefatra amby roapolo. Mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho antenany dia ny fiangonana. Loza inona koa tena zay ny Paoly. Inona tsara hoe ankehitriny de mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho Paoly, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita ny fahorian'i Kristy. Fa ahoana zany? Colossiens 1:24. Andao aloha vakiko aminareo ny version française vao mainka manahirana be mihaino azy. Colossiens chapitre 1 verset 24. En teny frantsay. De hainonareo fa vao mainka scandaleux be le izy. Nanara Jesosy en teny frantsay. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Oh mon Dieu, c'est choquant. Fangamo tsy ampy ny fijaliana Jesosy tamin'ny fijaliana no mila felona. Raha raisina arabaky teny io teny Paoly io. Ny fahoriako ozy Paoly no hameny ny banga tamin'ny fahorian'i Kristy. Fa tsy ampy be ny fijaliana Jesosy no mila fenon'ny Paoly amin'ny fijaliana zay mahazo azy. Zay le io sensy ny Colossiens 1:24 io raha ohatra ka raisina littéral, zay le misy anareo raha vao manao lecture fondamentale dia any akadiny ny afara. Comme si teny izy hoe le Christ n'a pas accompli. Or Jesosy tamin'ny fijaliana dia teny hoe tout est accompli, vita. Inona mahatonga ny Paoly milaza an'izany? Dia mijery ny hevitry ny teolojiana sasasasany aho, anisan'izany ny zareo matanjaka be ny dominicain. Dia ozy hoe l'être humain ozy izy finalement zany ny olombelona dia
être inachevé. Je ne suis pas de cet avis-là. Mais plutôt, nous sommes des êtres en devenir de ce que nous sommes déjà. Ça, c'est ma théologie. Nous sommes des êtres en devenir de ce que nous sommes déjà. Izao dia antsoina ho tonga amina stady izay efa maizy azy. Inona moa zany le mahazanak'Andriamanitra? Efa zanak'Andriamanitra aho. Io le hoe eschatologie du déjà et du pas encore. Efa zanak'Andriamanitra araka ny teny Jaona any amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo. Fa tsy mbola naseho zay ho toentsika ratsy zay. Fa rehefa ho avy Kristy dia hitovy aminy isika. Zay le hoe nous sommes appelés à devenir de ce que nous sommes déjà. Noho izany, io le fahoriana le voninahitra ho azy zany ozy Paoly ny miara ory amin'ny Kristy. Zay le Colossiens 1:24 io. Zany hoe miaraka amin'ny Kristy, mipartager le fahoriana, voninahitra ho any miara ory aminy, fa tsy hoe satria Kristy mijaly dia haka tahaka ny Kristy mijalijaly koa aho. Ny fiainan'ny Kristy, fiainako zany hoe je partage sa souffrance et je partage sa vie. Donc zany izaho tsy tonga mba haka tahaka ny Kristy. Je ne vais pas copier le Christ pour être comme le Christ. Mais le Christ me transforme pour devenir ce que je suis déjà, enfant de Dieu. Nuance avergo. Je ne suis pas appelé à copier le Christ, à être comme le Christ, mais je suis appelé à me métamorphoser ou à me transformer continuellement pour devenir ce que je suis. Raha dikako malalaka dia hoe tsy nantsona hakatahaka ny Kristy aho na hitovy amin'ny Kristy, no antony lavabe fanazaiko tsy izenako intsony, fa antsona kosa aho mba hiova eny am-pandehanany any sahady. Eny am-pandehanany any sahady mba ho tonga amin'ilay efa fiziana nomen'Andriamanitra. Ilay efa fiziana nomen'Andriamanitra, ilay mahazanak'Andriamanitra. Zany hoe efa nomeny ilay titre hoe zanak'Andriamanitra. Fa izao en devenir foana aho mba hisehoany zay le titre mahazanak'Andriamanitra. Fa tsy hoe manao an'izany rehetrarehetra zany mba ho lasa zanak'Andriamanitra. Fa satria aho efa zanak'Andriamanitra dia antsona aho mba hivoaka tsara, ohatran'ny diamant e. Ny diamant efa diamant zay izy fa ny valeur an'ilay diamant dia ny fahaizan'ilay bijoutier mitailler le diamant, mamoaka le rirany samihafa hampisongadina ny maha-diamant azy. Fa tsy hoe miankina amin'ilay fahaizana manao an'ilay izy ny maha-diamant. Efa diamant io, fa mila transformena, kikisana, tefena, amboarina, ivoan'ilay tena izy. Zay le image. Nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes déjà. Dia efa maraparina atsika, misy verset anankiroa reto zay tiako mba tsindrina tsara amaranako azy. Importance capitale. Efesana toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa tapany voalohany. Efesiana toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa tapany voalohany. Ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, Efesiana 5:1-2. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo. Ola, tsy Kristy intsony aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Eno tsara. Aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo. Merci Anthony amin'ilay teny frantsay.
dia zao lazainy azy ato hoe amin'ny version nouveau français courant sy NBS izy roa mihitsy. Ah, merci chérie. Eo ambany eo. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Puisque, tsy biko tsara le puisque, satria efa zanak'Andriamanitra ianareo dia miezaha mba hitovy aminy. Fa tsy hoe miezaha hitovy aminy mba ho tena zanak'Andriamanitra. Diso zay. Satria efa zanak'Andriamanitra. Puisque vous êtes enfant de Dieu, alors efforcez-vous comme étant un enfant obéissant. Et que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Il y a l'amour, les relations, ni façon de vivre, non, ni mode de vie, non, ni caractère, non, dia tsy avy amina copie-coller tomboky lasy tomboky vavy, fa ni mode de vie anao na ni caractère anao dia inspiré par l'amour. Inona le amour? Relation. Ny relationao amin'Andriamanitra, ny fifatoranao aminy, ny fizaranao ny fiainany no mahatonga anao inspiré hanao effort. Fa tsy hoe takiana effort ianao mba hitovy aminy. Tsy hoe takiana effort ianao mba hitovy aminy ka ho mendrika azy. Zay foana ilay torian'ny olona. Aoka ho mendrika amin'Andriamanitra. Aoka hiezakitsika mba hitovy amin'Andriamanitra. Non! C'est de l'hérésie. Fampianaran-diso zany. Fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny mazanaka anao, no ianao azy, no ianao mizara ny manta sy ny masaka aminy, izany no force hoentinao mampiseho ny mahazanaka anao. NBS, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour. Donc, vous ne pouvez pas imiter Dieu tant que vous n'avez pas la relation d'amour avec le Christ, mais pas une relation de copie-coller ou une relation de code moral. Ce n'est pas un code moral. Tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu. Mazava be zany raha ary farany Efesiana toko faefatra andininy fahatelo amby folo. Efesiana toko faefatra andininy fahatelo amby folo. Zao ny voalaza ao amin'ny Efesiana toko faefatra andininy fahatelo amby folo. Ny anaran'i Jesosy. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana toko faefatra andininy fahatelo amby folo. Sarobidy koa ty verset raiky. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 4:13. Oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Inona zany resany Efesiana 4:13 io? Unité. Zay no micréé connaissance. Unité, ny firaisanao amin'ny Kristy. Ny fitambaranao amin'ny Kristy. Ny fizaranao ny manta sy ny masaka amin'ny Kristy. Izany no ahalalanao amin'ny Kristy. Connaissance, c'est-à-dire le co-relation, naissance, fahaterahana. Lien, relation, no micréé connaissance. Lien
et relation no micréer connaissance fa tsy hoe ny connaissance-nao hoe ohatry ny ahoana Kristy inona nataon'ny Kristy de zay no anatenanao relation amin'Andriamanitra zéro ny lien sy ny relation no micréer connaissance Efesiana 4:13 ambarana koa azy verset anakiroa mbola manamafy azany Hébreu 8:8 andiny fahenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo somary lavalava ity verset ity fa tsara ny amakitsika azy Hébreu 8:8 ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo Hébreu 8:8 andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny efa mahazo fanompom-pivavahana tsara noho ny an'ireny izy dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tao amin'ny teny fikasana tsara lavitra fa raha tsy nanantsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa fa manome tsiny ny olona izy nanao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao eno tsara hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary zaho kosa tsy nitandrina azy ho Jehova fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka zany andro rano ho Jehova dia eno tsara rehefa afaka zany andro rano ho Jehova dia hataoko ao an-tsainy lalako soratana hataoko ao an-tsainy lalako je vais graver mes lois dans son cœur rehefa afaka zany dia hataoko ao an-tsainy lalako sady soratako ao am-pony izy tsy miteny hoe alaotahaka na ianaro ho soratako ao an-tsainy ho soratako ao am-pony ary zaho ho Andriamanina ary izy oloko ary samy tsy hampianatra mahafinaritra ane zany olona andiny faraka amby folo ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy hoe na hanao hoe mahalala ny Jehova fa samy hahalalay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho tiako be le andiny faraka amby folo io ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalany ina dikan'io tsy enao sy ny rahalahako sy ny anabaviko no hiteny amiko zay tokony ho ataoko satria nahoana tsy za no miteny azy fa ny soratra masina satria Kristy no manoratra ny lalàny ao am-poko izy no manoratra azy ao an-tsaiko donc fiainana Kristy fa tsy modely fiainana fa tsy modely soratra indelébile ao anatiko Hébreu 8:16-13 ary farany Jérémie 31:34 Jérémie toko faraka amby telopolo andiny faraka amby telopolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby telopolo tsy mahazo kamitsika fa mianatra soratra masina dia mamaky soratra masina tamy catéchisme d'adulte RGL Jérémie toko faraka amby telopolo andiny faraka amby telopolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby telopolo eno tsara ndray ary fa mahafinaritra be koa ny firazany Jeremiasy ny anaran'i Jesosy indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta satria ny lalàna tamin'izany voasoratra mivatsy fisaka fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko nefa izaho mivady no Jehova na tompony fa izao ny fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka zany andro rano Jehova dia hataoko ao an-tsainy ny lalako miverina indray izy ary soratako ao am-pony iza manoratra azy eo le lazaka anareo hoe que dois-je faire non c'est hoe que dois-je faire qui va le faire mazava ny sujet ho soratako iza nomeny Jehova ho soratako ao am-pony ary izaho ho Jehova izaho no Andriamaniny ary izy oloko ary samy tsy hampianatra ny namany avy intsony anareo sy ny sisa sy ny sisa
mazava angamba an'izay tompoko lasy tompoko vavy fa dia ho any raha manatombotso Jean-Luc dia tsy modely Kristy satria Kristy mihitsy no manoratra ny lalàny ato anatiny. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavakisika. Jesosy eo, mifona aminao aho fa tsy tafavoakako araky ny tokony ho izy ny fampianaranao. Olombelona aho, voafetra ny vavako, voafetra ny saiko, voafetra ny fahalalako, kely sy bitika aho, kankana sy navena ao anaty anao Jesosy. Kanefa zay kely mba vitako, zay mba fahafahana kely nampitaiko, ianao no ampitombo zany, ianao no anoratry zany ao anatin'ny fon'ny olona araky ny teninao teo, ny fananao masina no higrave zany anatin'ny saina. Ataovy masaka tsara ao anatinay hoe anao zahay, zanakao zahay, ary nantsonao ho amin'izany mahazanaka anay zany amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lahy matoa ny maty, izay mato anay, mitsangana amin'ny mato anay, no ametrahanay zany vavaka izany. Amen. Salita in'Andriamanitra dia iarana tsiny halava dia lava tandroany fa tsy maintsy midilana amin'ny atsipireny toy izay ny fampianarantsika. Mba raha soa antsika rehetra ho amin'ny herinandray. Ero matoa.